Olona iray indray no maty vokatry ny Covid-19 teto Madagascar ny 20 Jolay teo araka ny tatitra nivoaka tamin'ny anao manjerim-panjakana androany alatsinainy 20 Jolay. Miisa 427 araka izany ireo efa lavon'ity valanaretina ity hatramin'ny nahatongavany teto Madagascar. Tsy nahitana tranga vaovao ireo fitiliana 7 natao malelahady raha toa ka tranga 7 no nambarany tatitra fa voamarina ny sabotsy ary tranga 7 ihany koa ny zoma lasa teo. Nisy fiakarana kely kosa ny isan'ireo ao anatin'ny tranga ahitana fahasarotana izay miisa 13 raha 12 izy ny 14 Jolay ary 7 ny 12 Jolay. Marary miisa 13 no voalaza ho sitrana ny daty ny 15 ny volana Jolay 2020. Tetika no mbola ahitana ny aretina amin'izao fotoana izao raha ny voalazan'ny Prime Ministre Christian Tsaina nandritra ny fivahinianany teo amin'ny haino manjerim-panjakana malelahady. Naneho ny heviny momba ilay raharaha nahabe resaka tato ato momba ny FIKASANA FAMONOANA NY FILOHA ny Madagascar Oil sy ny benchmark group mpampiasa vola betsaka indrindra ao aminy. Nanitriketrika ny tale jeneraly ny Madagascar Oil Russell Kelly nandritra ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety fa tsy namatsy vola velively ny olona ahiahiana ho niketrika io tetikadin'ireo io ny orinasa. Nilaza nefa ity orinasa mpitrandraka arenan-kibon'ny tany ity fa naharay afatra elektronika avy amin'io olona ahiahiana io ny filoha jeneraly ny benchmark group orinasa manana petrabola be indrindra ao amin'ny Madagascar. Fangatahana lela vola folo tapitrisa euro amatsiana io fikasan-dratsy io no voalazan'izy ireo fa tao anatin'ilay afatra 5 tsy namaly velively io fangatahana io izahay hoy iwili ranjatoelina lehibe n'ireo mpanolo-tsaina ao amin'ny Madagascar Oil. Nilaza ho manameloka tanteraka ny fikasana amony ny mpitondra fanjakana izay voafidy ara-dalàna ny orinasa ary nanamafy fa tsy miditra velively amin'ny raharaha politika anatin'ny firenena izay iasany. Melohina tahaka izany ihany koa izy ny fanontononana ny anarany amin'ny zavatra tsy misy idirany. Raha ny filazan'ny mpanolo-tsaina ny filohan'ny repoblika dia misy kompania antsolika miasa eto Madagasikara ambadika io raharaha io. Na dia tany amin'ny laharana faraka 12 tamin'ireo 14 ny fanina naza ny filaharana nisan'ny Iray Andriantsitohaina teo amin'ny sokajy latsaky ny 12 kilao sy Tojo Andriantsitohaina teo amin'ny sokajy 17 kilao dia nahafaly azy roa lahy izany. Laharana faraka 12 eran-tany iny laharana iny hoy Tojo Andriantsitohaina naneho ny fahafampony manoloana ny vokatra nentiny izy miarahalahy no amafisany fa nahafahany Madagasikara naneho ny talentany ny LALAO iny ary nahafahany Madagasikara ihany koa naneho izay vitany. Nilaza Tojo Andriantsitohaina fa afaka mandeha lavitra i Madagasikara raha toa ka misy kokoa ny finiavana anoana ny fanatanjahantena ary avolenta kokoa ny fanomanana. Na izany aza dia notsindrin'ny Iray Andriantsitohaina fa rehare sy voninahitra ho azy miarahalahy ny nisolitena ny Madagascar eny hatramin'ny Afrika mihitsy nandritra iny LALAO OLAIMPIKA iny. Ho malalahady no ny faninana ny atleta malagasy efatra ka Iray sy Tojo Andriantsitohaina teo amin'ny fibatana fonjam-by. I Muriel Rabarjaona teo amin'ny Lomano 700 metatra tsipitanana dia tafiditra teo amin'ny laharana 13 tamin'ny dingan'ny fifanitsanana. I Mikael Rasolonjatovo teo amin'ny 100 metatra amin'ny tsilany kosa dia laharana fa 40 farany. Raha ampiso talata no ifaninana amin'ny taranja judo i Damiela no minjanahary ary ny alahady kosa i Frank Rabearson.